feo gazety Isakalahady isika kao ny gazety boky ny departementa ny Foloalindahy dia ny gazety Fitsinjo izany fa ihany koa ny L'Hebdo de Madagascar sy ny La Croix ny Madagascar indray fitiny ny namana Solange Rakotoanosy. Ady amin'ny fahantrana mitaky finoana arainasa hoy La Croix ny Madagascar izay manasongadina ao amin'ny matoan-dahatsorany fa nasarotra aza ny lalana alavirina ny akivina lahatsoratra mifandraika amin'ny krizy iainan'ny firenena ankehitriny. Ambarany La Croix ny Madagascar ihany koa fa endrika fanafahana amin'ny fahantrana ny fanabeazana azo laintahaka hoy anty gazety ity ny akamasoa tarihan'ny Pera Petro na tsy formule aza tsy hivina moa fa vonana marika ny faharoapolo taona ny akamasoa. Fa ho an'ny Hebdo de Madagascar dia ny filohan'ny Avi Norbert Lala Ratsirahonana no anokanany matoan-dahatsorany tafaverina eo amin'ny fitantanana ny antokony ny lehilahy saingy raha voateraka ny Repoblika Fahefatra dia hisotro ronono amin'izay izy. Farany nivoaka ny laharana voalohany gazety Fitsinjo fa ianao no Fitsinjo, ianao no fitaratra hoy ny vaky ny teny fanevany. Ahitana fanadihadiana amponiny ao anatin'ity gazety boky ity ka voalohany amin'izany ny fiaraha-miasa miaramila eo amin'ny Frantsa sy Madagascar fa ao koa ny fifanarahana taony Maputo sy izay tapaka teny vato nandritry ny assise militaire ary satria an'ny filohanday ity gazety ity dia voaresaka ao ny Gendarmerie Pirenena sy ny fibaikona vaovao ny Akademia Maramila miampy ny matso tamin'ny 4 Jona tetsy Mamasina. Arabaina manokana arak'izany ny ministera ny Foloalindahy natafavoaka ny Fitsinjo gazety boky izay manana ny maizy azy tokoa fa ho any Antsirabe isika miaraka amin'ny filan-kevitry ny tanàna ny renivohitry vakina karatra manazava izay marina momba ny tany ampiasain'ny orinasa Rovena eny amin'ny pista vato fotsy ranay vomanana avy hatrany. Fanahoana ny fahata no nanao ny kontrata tamin'ny orinasa Rovena fa tsy ny commune. Ny commune mbola tsy tompotry le tany aloha voalohany indrindra. Izay mahatonga ny fifanarahana zany hoe amin'ny Rovena sy ny région zany misy ny fifanarahana fa tsy amin'ny commune direct zany. Dia ny commune zany bénéficiaire marina koa izay zavatra izay. Ny zavatra anankiray tiako tonga dia tosona aloha dia izao hoe nanjavona 260 millions. Dia tonga dia ahitsiko aloha izay satria misy amin'ny voly efa tsy voaray amin'ny commune izay 120 millions resaka bay amin'ny fitéotika iny zany tsy voaray amin'ny commune iny. Ny antony dia tsotra satria ny tany mbola tsy amin'ny commune mila certificat de situation juridique zany izay zahay vao afaka mandray ny voly iny. Rovena mihitsy ny nanoratra ty aminay hoe le resaka bay amin'ny fitéotika aloha dia eritreretina alotsy kelikely. Tsy nanana fotoana nanaovana fanamarinam-baovao teo anivon'ireo sehatra samihafa tokony ahazoana ny voavotana marina angamby ireto namana nampikambana amin'ny filan-kevitra munisipaly reto hoy Andriamatoa. Momba ny fanendrena ireo olona nandeha tamin'ny Norvezy dia mitombona ny fijerinay hoy ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly Dadamanana. Ny Arema dia efa nandeha tany roa taona lasa izay ary ilay namana gradula fa amin'izao fotoana izao dia efa tany ihany koa saingy atoko hafa nisy azy tamin'izay. Raha ny loatra hoy izy raha toa ka olona avy amin'ny atoko hafa indray no nalefa. Raha momba ny filazana fa tsy voaady zany ny zony reto filan-kevitra vitsanisy reto dia nambara ny filohan'ny filan-kevitra fa ny tsy fahatongavana mamonjy fivoriana no tsy azony vaovao. Ho an'ny tsionana sabotsy dia fanirian'ny mpitondra amin'ny commune ambonivohitra Antsirabe ny avy tany izy io. Tsy misy olana ny fandraisana anjara ny heroheta tsara sitrapo saingy tokony hanara-penitra ny zavatra atao ao. Amin'izao fotoana izao misy ny fifampiresahany be ny tanàna amin'ny banky raisam-pirenena mba hanokatra indray ny famatsim-bola hanontana tanteraka ity tsena ity. Hiverina any Antsirabe ihany sika hiaraka amin'ny ramatoa be ny tanàna izay vao tafaverina avy any Norvège sy Frantsa nitatitra ny dieny tamin'ny mpanao gazety ramatoa maire an'Antsirabe nitatitra ihany koa ny zava-bita ao andrenivohitra vakina karatra ao. Ranay vomanana. Akoatra ny tatitra ny dia ny tany ivelany farany teo dia nararotiny ramatoa be ny tanàna ity firina tamin'ny mpanao gazety ity nampahafantarana ireo zava-bita teto tamin'ny commune ambonivohitra Antsirabe nandritra izay taona nitantanany ny commune izay. Satolony amin'izany ohatra ny fanavoazana tanteraka ny lalana patana mampitohana ambomena manodidina amin'ny fariana an-dranomafana ny lalana Rasalomon ny tetỳ amin'ny manodidina ny kianja ny fahaleovan-tena ny fandrakofanatara ny lalana Filakoro sy eo hafa eto an-tampon-tanàna.
nahazo ny anjarany tamin'izany fanamboaran-dalana izany koa ny fokotany sasatsasany tamin'ireo impolo nototosaina tamin'ny fomba fiasa tanamaro na renina ny trano tokon'olona sy ny dobo filomanosana ao an-drano visy lalovana ihany ny fanomezana endrika ny tanàna sy ny fifanomezan-tanana tamin'ireo mpiray-tanindrazana tratra ny fahasaranana ka nahatonga ny fanomezana vohitra vaovao azy reny dia imahay mandry izany tsy misy anefa ny tonga lafatra afa-po ako amin'ny zavatra natao tsy hoe lavorary akory fa afa-po satria nanao niezaka ary tena niezaka tokoa na teo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena zany a na teo amin'ny fitariana ny ponina sy ny vahoaka zany na teo amin'ny fitariana ny mpiara-miasa indrindrindrindra mba hampiatra ny atao hoe fanjakana tsara tantana dia nisy de nisy tokoa niezaka ny amin'izany rehetrarehetra zany mbola toy izany ankehitriny zany asa fampandrosoana izao raha matoa be ny tanàna ka tamin'izao dia farany tany ivelany zao dia nahavita fifanaraha-mpiaraha-miasa tamin'ny zareo ny ovezaminy izay hoentina hampandroso ny tanàna na Antsirabe marieny fa misokatra ho any retina ny varavarana raha misy zavatra tiany angatahana fanazavana manodidina ny fiainana ny komina